Ampifaliana indray riavana no iorana amintsika rehetra eto ampanarana ny fandarana mana isanandro ary de mirary ny fitahin'ny tompo mandrakariva ho anao eo amin'izany fiarahana amin'ny sakafo ny tenin'Andriamanitra izany. Alohan'ny amakintsika ny Salamo 4:7 dia tsara raha mbola miara-mivavaka aleo isika. Andriamanitra raina io, misaotra anao zahay noho ny fahafantaranay, fa raha vo misoka bava izahay de fa miaino ianao. Atolotra ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, fa na de tsy mendrika tokoa izahay dia ianao nefa nanokatra ny varavaran'ny lanitra ho anay, azahoanay miresaka aminao, azahoanay midinika aminao. Misaotra anao zahay noho ny teninao ampelantananay, misaotra anao zahay noho ny famonjena ao amin'ny Kristy Jesoa tomponay. Eny, misaotra anao zahay noho ny anananay fotoana azahoanay mianatra ny teninao sy mandinika ny teninao. Mangataka aminao zahay ray eo, anio indray raha iara-mandinika zany teninao zany zahay, de hitondra fahazavan-tsaina ho anay zany teninao zany, hitondra ero anay, hitondra fahalalana vaovao anay, hanitsy ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao. Efa nananay ny fiainana mandrakizay eo amin'ny Kristy Tompo, nefa ilainay Tompo ny miaina ao anatin'izany fiainana mandrakizay zany eto amin'izao tontolo zao misy anay. Ampio zahay amin'ny alalan'ny teninao, ahatakatra izay tiana mambara mba ho fanely ny tongotra sy fanazavana ny lalanay tokoa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesoa tomponay, ray malalanay io, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 4:7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 no vakitsika anio. Ary ny fanontaniana valentsika dia ny hoe inona ny fantatra ny amin'Andriamanitra, ambarany tenin'Andriamanitra eto, ary inona ny toetra tsara lay tahaka, inona koa ny tsy tokony atao. Vakintsika ary ny Salamo 4:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9:40. Amin'ny anaran'ny Tompo no makitsika izany. Ny sofinay no nandrenesanay Andriamanitro, ny razanay ny laza taminay, ny asa nataonao tamin'ny androny de tamin'ny andro fahiny. Ny tananao no nandroahanao ny fireneny samihafa, fa izy kosa nampitoerinao. Efa nampahorianao ny firenena maro, fa izy kosa nataonao mahafen'ny tany. Fa tsy ny sabany no nahazon'ny tany, ary tsy ny sandrony no namonjy azy, fa ny tananao ankavanana sy ny sandronao ary ny fahazavan'ny tavanao, satria efa sitrakao izy. Ianao de ianao no mpanjakako, Andriamanitro. Mandidi famonjenao an'i Jakoba, ianao no anosehanay ny fahavalonay. Ny anaranao no antsahanay izay mitsangana hamely anay, fa tsy ny tsipikako no itokiko, ary ny sabatro tsy ahavonjy ahy. Fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao, ary ny nankahalanay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva, ary ny anaranao no hoderainay mandrakizay. Fa efa nanary anay ianao ka nampahamenatra anay, ary tsy mba mivoaka miaraka amin'ny antokony miara-mila anay ianao. Ataonao miambo ny fahavalonay zahay, koa ny mankahala anay dia nanara-pona mabo. Atolotra ao tahaka ny ondry ho anina izahay, ary elinao any amin'ny fireneny samihafa. Mivarotra ny olonao, tsy vola tsy areny ianao, ka tsy mahazo tombony amin'ny vidiny. Ataonao fandatsan'ny olona amiray monina aminay izahay, dia fanakora sy faneson'izay manodidina anay. Ataonao ambety teny amin'ny fireneny samihafa izahay, dia tsy fiandoha amin'ny olona maro. Tsaroko mandrakariva ny fahafahamboninahitro, ary efa manafitrahy ny fangayaizako, noho ny feon'ny mpanaratsy sy ny mpanamavo, noho ny fahavalo sy ny mpamaly ratsy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Fanahy mpanazava miandrandrana zahay, azaela fatongava taominy fanahina, mba ho
inona ny fantatra ny amin'Andriamanitra. Raha ny andininy voalohany amin'ity salamo ity no dinihintsika, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 dia mampiseho ilay Andriamanitra mitahy ny zanak'Israely no hitantsika. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Ary iza ny nanambara izany tamin'ny mpanoratra ny Salamo? Iza ny nanambara izany? Hoy izy hoe, ny razanay nilaza taminay, ny asa nataonao tamin'ny androny de tamin'ny andro fahiny. Ny razanay nilaza taminay. Ny zavatra mampalahelo ry havana dia ny tsy filazan'ny ray aman-dreny ny tantara mpiainan'ny razany, ka manadino izany ny zanaka tsy mahalala izy. Am'izao fotoan'izao zao ohatra, raha manontany aho zao hoe firy amin'ny ankizy re ny mahalala ny tantaran'ny dadabeny, ary ahoana tsy fantany zany. Am'izao fotoan'izao ny zavatra misy dia betsaka ny tsy mahalala na de ny tantaran'ny dadabeny fotsiny ihany aza, ary misy azaka izy tsy mahalala ny rainy akory. Izany anie de manambara fa miasimba ny taranaka, satria ny razana tsy milaza, tsy mampita amin'ny zanany ny tantarany teo aloha. Eto nefa ny zavatra hitantsika dia ny mpanao salamo dia milaza mihitsy hoe ny razanay nilaza taminay, ny asa nataonao tamin'ny androny. Ny zavatra mampalahelo ry havana raha mijery ny tantarany firenena isika, raha mijery tantara fotsiny isika, dia tsy de lazaina loatra ny asan'Andriamanitra teo amin'ny tantarany firenena. Tsy de lazaina loatra zany. Ny asan'olo malaza lazaina, ranona nanao an'izao, ranona nahavitan'izao, ranona na ny ratsy zany na ny tsara, na ny malaza ratsy na ny malaza tsara, lazainy zany. Fa hadin'ny olona ilay Andriamanitra ny tantara. Eto ny mpanao salamo dia nilazan'ny razany hoe ny antsika neka izao hoe Andriamanitra neny nanao ny ase, Andriamanitra neny nanatanteraka ny tahak'izao sy ny tahak'izao hoe. Mino zany ve sika? Eto amin'ny tantaran'ny Madagasikara, raha mijery ny tantaran'ny Madagasikara sika, mba hitan'ny malagasy ve ny asa ataon'Andriamanitra eto amin'ity firenentsika ity? Mpanao salamo eto de milazany hoe izao avy no nataon'Andriamanitra, ny tananao no nandroanao ny firenena samihafa, fa izy kosa nampitoerinao, nampahorinao ny firenena maro, fa izy kosa nataonao mahafeny tany. Inona moa no tiany lazaina am'izany? Ny fomba nentin'Andriamanitra nanolotra ny tany Kanana ho an'ny zanak'Israely. Fa tany niza tokoa moa io tany Kanana io? Tany niza nga izy io? Moa ve tany zanak'Israely izy io? Tsy tany ene io tsy tany io, fa tany nomen'Andriamanitra azy. Satria Andriamanitra raha vao nampanantena tamin'ny Abrahama de hoe miainga miala amin'ny taninao sy ny havanao any amin'ny tany zay asehoko anao, de ahatonga anao firenena lehibe aho, hitazy manisy soanao aho. Ary Andriamanitra mihitsy ny nampanantena ny Abrahama fa homeny ho azy sy ny taranany ny tany zay itarian'i Jehovah Andriamanitra azy. De zao manko ny voalaza hoe de nandeha Abrahama arak'izay nolazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa niaraka taminy. Ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arany izy, ary Abrahama nitondra saray vadiny sy Lota zana-dralany mba mifananany rehetra zay no ariny niala tany niarana, de niaingy izy reo akany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Io tany Kanana io de Andriamanitra mihitsy nanome azy ho an'ny Abrahama. Hany ka rehefa ny tany Egipta nandritry ny 700 taona mahery, ny taranak'Israely, ny taranak'i Abrahama, de nentin'Andriamanitra niverina tany amin'io tany io ndray izy. Ary tam'izany fotoana zany nefa de fa nisy ponina ndray tao, ary reo ponina reo hitantsika ao amin'ny Jesoa 7, reo ponina reo: Kananita, Etita, Ivita, Perizita, Girgasita, Amorita, Jebosita.
izany no anaran'ny mponina tao, ary ireo olona ireo no tantarain'ny razamben'ny zanak'Israely tamin'ny taranany. Ary de zao fantatry ny mpanoratra ny Salamo zao hoe ny tananao no nandroanao ireo firenena-tsamihafa ireo. Izy nampahorinao no roanao fa ny zanak'Israely kosa nampitoerinao. Ary reo zanak'Israely ireo de ambarany andininy 7 hoe raha nandrokan'ireo vahoaka ireo izy, tsy ny sabany na ny sandriny no nahareseny an'ireo fahavalo ireo, fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao ary ny fahazavana ny tavanao. Izany nahatonga azy ireo mpandrisy. Ry havana, inona ny toetra tsara tokony alay tahaka am'izany? Ny azahoanao mijery ny asan'ny tanan'Andriamanitra teo amin'ny tantara ny firenena, mba hahatonganao hanome voninahitra an'Andriamanitra. Arakaraky ny afantaranao ny asan'Andriamanitra, ny fijerenao ny asan'ny tanan'Andriamanitra teo amin'ny firenena, de hanome voninahitra an'Andriamanitra ianao, ary ahatonga ny taranaka ty aoriana koa hanome voninahitra an'Andriamanitra, tahaka izao ataon'ny mpanao Salamo zao. Ianao de nao ihany Andriamanitra no nahavitan'izany rehetra zany. Ry havana, moa mba mandinika ny asan'Andriamanitra eto amin'ny firenena ve isika? Mandinika ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana ve ianao? Ny asa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao manokana, teo amin'ny fiainan'ny fianakavianao, teo amin'ny fiainan'ny firenenao, mba mandinika izany ve isika? Ny tsy fandiniana izany de mahatonga ny tena ieboebo, izahozaho, hevitra ny tena ho izany tahaka an'izao sy tahaka an'izao. Fa ny olona kosa zay mijery ka mahita ny hoe zao ny tranga tamiko nefa zao no nataon'Andriamanitra, zao ny tranga tamiko nefa zao no nataon'Andriamanitra, zao ny arovan'Andriamanitra, zao ny tantanany ahy, de mahatonga azy hiteny tahaka ny mpanao Salamo hoe ianao de ianao Jehovah ny mpanjakako, Andriamanitra ianao. Ianao no nanosehanay ny fahavalonay, tsy nitsipikako no hitokiko, ary tsy ny sabatro tsy ahavonjy ahy, fa ianao no namonjy ahy tamin'ny tanan'ny fahavalo. Ianao de ianao no nataonao menatra mihitsy ny mpanenjika anay, Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva. Raha mba mahalala ny asan'Andriamanitra teo amin'ny firenena mako na teo amin'ny fiainanao ianao, de hankalaza n'Andriamanitra ianao fa tsy rere hoe ny herin'ny tenako nahavitako n'izao etsetra etsetra. Toetra tsara tokony alay tahaka ary izao: dinio ny fiainanao, antanio ny andro lasa, hitanao ve ny dia tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao manokana, teo amin'ny fiainam-pianakavianao, teo amin'ny fiainan'ny firenentsika. Raha eto ny firenentsika indray fotsiny ny jerena ry havana, raha mba hitantsika manko, raha mba manao analizy teolojika ny tantaran'ny Madagasikara ianao, dia ahita ny tanan'Andriamanitra tety sy teroa. Fa nanomboka hatrany amin'ny fotoana nahatonga avy filazantsara teto amintsika ka mandraka androany, dia ahita tanan'Andriamanitra eny rehetra eny ianao. Nefa koa ho tohizantsika ny vaky teny, manomboka amin'ny 5 de mivadika tanteraka ny rasa. Teo aloha fitahiana, fahasoavana, famonjena, faharesenan'ny fahavalo, zany no hita. Fa rehefa manomboka amin'ny 5 kosa, de hafandray no hitatsika. Fa inona no hita ao? Efa nanary anay ianao ka nampahamenatra anay, ataonao miambony fahavalonay zahay, mankahala anay de manara-po mamabo anay, atolotra ho tahaka ny ondro hoaniny zahay, ahelinao zahay, mivarotra ny olonao tsy vola-tsy areny ianao, ataonao fandatsan'ny olony zahay, ataonao ambety teny any amin'ny firenena-tsamihafa zahay, miifikifidoa aminay no maro, tsaroko mandrakariva ny fahamboninahitro, afa-boninahitra zahay, noho ny feo mpanaratsy anay sy ny mpanamavo anay. Fa naninona? Fa nakaiza le fitahin'Andriamanitra, nakaiza. To zavatra mahamenatra, zavatra mampahory, zavatra mampijaly, zany no misy. Fa nakaiza le Andriamanitra namonjy teo aloha, inona no anton'izany? Fa naninona? Fa nisinona? Ry havana, teo amin'ny zanak'Israely zany de niseho, ary tsara ny manamarika fa Andriamanitra matoa nanao zany izy, dia efa nilaza tamin'ny zanak'Israely tany aloha izy, efa nilaza tamin'ny zanak'Israely izy hoe raha tsy mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao kosa ianao, ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna zay andidiko anao anio, Deuteronomie 7:20 manomboka amin'ny 5:10, dia be ny zavatra zay lazain'Andriamanitra eo. Raha tsy manaraka ianao, de izao ny zavatra hitranga aminao: ho varahina ny lanitra eo ambonin'ny lohanao, ary ho vy ny tany eo ambaninao. Voan-javatra betsaka no entinao ambolena any an-tsaha,
fa kely kosa no angoninao. Ny zavatra marobe ny lazain'Andriamanitra ny amin'izany. Ny vahiny eo aminao hisandratra ho ambony dia ambony noho ianao, fa ianao kosa hietry ho ambany dia ambany. Izy ampisambotra anao fa ianao kosa tsy ampisambotra azy. Izy olohany fa ianao rambony. Tenin'Andriamanitra tamin'Israely zany. Tany amin'ny Deutéronome 4:20 ny lazany zany. Ary reto zavatra mitranga eto reto de tsy zavatra tonga ho azy akory. Ny faharariana rehetra sy ny kapoka rehetra kosa izay tsy voasoratra amin'ny bokin'ny lalàna ity dia ho entin'i Jehovah mamely anao. Arak'izay fa nifalian'i Jehovah taminao hahasoanao sy hahamaro anareo, dia arak'izany koa nifalian'i Jehovah handringanana sy handravana anareo. Ny zanaka tiana manko no anarana sy faizina. Ry havana, raha misy teo amin'ny tantaram-piainanao, na ny tantaram-pianakavianao, na ny tantaran'ny firenentsika, andro to nahafaly nampiravoravo, ary to tsy zany intsony no mitranga amin'izao fotoan'izao, fa zavatra mampiororo, zavatra mampitahotra, zavatra mampijaly, de tokony hametram-panontaniana hoe nahoana ny nahafoy anay Andriamanitra. Izany no hitantsika eto, fa efa nanary anay ianao ka nampahamenatra anay. Tsaroany ny mpanao salamo hoe matoa izahay tahaka izao, de misy antony ao narian'Andriamanitra zahay, ataon'Andriamanitra tahaka izao. Inona no antony? Satria efa nisy tantara milaza fa io Andriamanitra io ihany no nitay anay teo aloha. Ry havana, tokony hametram-panontaniana ary sika manoloana ny zava-misy ankehitriny. Nahoana izao ve? Izao zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao zao, izao zavatra mitranga eo amin'ny fiainam-pianakavianao zao, izao zavatra mitranga eo amin'ny fiainam-pirenentsika zao, izao ve fitahian'Andriamanitra zao? Sa kosa fampahatsiarovana ny hoe ahoana ny nanao an'izao teto amin'ny firenen'Andriamanitra fa izany, ka nahoana izao no mitranga ankehitriny. Hijery tantara fohy kely isika ry havana. Raha ity firenena ity de efa firenena nataon'Andriamanitra nahita ny voninahiny, nataon'Andriamanitra nahafantatra fa tsy foin'Andriamanitra ny malagasy. Raha manaraka ny tantara ianao, fa na de tao anatin'ny fanjanahantany azy isika, talohan'ny fanjanahantany, ny tantara de manambara fa Andriamanitra de niasa teto amin'ny firenentsika, ary tsy natao taon'Andriamanitra foana akory ny nanangana ny mpanjaka kristianina, nahatonga ny firenena ho niakohoka tamin'Andriamanitra, ary nisin'ny martyra malagasy nasany nanolotra ny ainy ho vavolombelony hery ny filazantsara teto amintsika. Ary tsy zavatra nataon'Andriamanitra foana akory nanomezany fo kristianina maro hanangana fiangonana tsisy ery, vahiny avy any ivelany mihitsy nanorona n'ireny trano vato ny faravohitra ireny, nanorona n'ireny trano vato fahatserovana ny martyra ireny, nanampy tamin'ny fananganana ny tempolin'Andriamanitra teto sy teroa. Ary mandraky tiany androany moa tsy mbola misy ezaka ataon'Andriamanitra ve? Fa saingy izao ny mampalahelo dity, heverin'ny malagasy ve zany? Tsaron'ny malagasy ve ny verina marina ho amin'Andriamanitra? Fa na de makany am-piangonana aza ny maro dia fahazarana ihany ny sisa. Rehefa miala avy any am-piangonana de tsy Andriamanitra intsony no arahana, fa ny hevitry ny tena no arahana, ny vola no mibaiko, ny fitiavatena no manjaka amin'ny maro. De misy fetraikany eo amin'ny fiainam-pireneny zany, ka dia tahaka ny hoe mahafoy atsika tokoa Andriamanitra. Ry havana, ny zavatra zay tokony tsarotsika ary de ny hoe andeha hiverina ho amin'ny tantara isika, hanontany tantaran'ny razantsika isika, nanao ahoana ange raha nivavaka marina tamin'Andriamanitra ny firenena fa izay, raha nanompo an'Andriamanitra marina ny firenena fa izay, nanao ahoana ny firoborobon'ny arin-karena ny firenena. Hiverina kely any amin'ny taona 100 latsaka kely sika. Raha vao nanomboka ny fanjanahantany teto Madagasikara tamin'ny 577 ka tamin'ny taona 700 de tsy nitsahatra nananga toby-pifoazana lehibe teto amin'ny firenen'Andriamanitra. Ary tiako ny mamerimberina izany satria misy olona te hanadino ny tantara eto amin'ny firenena, hanadino ny tantara ny pifoazana teo amin'ny toby lehibe 4. Misy olona miezaka hanao tsinotsinona izany. Tsara ny amererana izany ho fantatry ny firenena, ho fantatry ny kristianina, fa asan'Andriamanitra teto amin'ny firenentsika nandritry ny fanjanahantany ny asa pifoazana nanomboka tamin'ny dada rain'ny Salamo.
nitoy tamin'ny eny Ravelonjanahary, nitoy tamin'ny mamany eny lava, ary nyafara tamin'ny dadatora Kotozandro tao Farimena. Na tiana na tsy tiana, tsy maintsy foazina eo tao amin'ny tantara ny asan'ireo fifoazam-panahy lehibe ireo, fa zavatra naorin'Andriamanitra teto ireo ho fampaherezana malagasy tao anatin'ny fanjanahantany. Nitsangana teto ihany koa reo nasionalista tia tany razana, zay niezaka tamin'ny herin'ny tenany haninona hanalantsika tamin'ny fanjanahantany. Averiko indray, niezaka tamin'ny herin'ny tenany, ary nisy aza fitokiana tamin'ny sampy no nataony tamin'izany. Mena lamba tao anatin'izany, viviesy tao anatin'izany, ny MDRM tao anatin'izany, zay tao anatin'ny fanjanahantany rehetra amin'ny fitiavan-tany razan'ny malagasy. Saingy ny antoko politika tamin'izany de tsy niaraka tamin'ny fifoazam-panahy nataon'Andriamanitra, fa ny herin'ny tenany, ary indrisy ny sampy aza ny sasany no nitokiny tamin'izany, fa teo Andriamanitra tsy nanaiky izy, ka ny fifoazam-panahy nataony de nahatonga kristianina maro haninona hitady ny tavan'Andriamanitra, ary nandeha nitory ny filazantsara nanerana nay Tenosy ity. Zavatra efa nataondrana valy manjaka tany amin'ny taona 1970 zany, naniraka evanjelista 420 izy, 420 navoaka teo anaty rova hitory ny filazantsara manerana an'ity Madagasikara ity. Inona ny antony? Aorina eto ny fanjakan'Andriamanitra, ary izany no tina hampahafantarana ny taranaka ty aorina. Efa naorina eto amin'ny firenentsika ny fanjakan'Andriamanitra, ka nanana ny tempolony teo manjaka miadina ilay Andriamanitra ny Baiboly. Hodin'ny olona tsy fantatra nefa izany ankehitriny, hodin'ny maro tsy tsarona izany, ary ny miady amin'ny tobo lehibe efatra azo nataon'ny sasany, tsy mankasitraka ny asa-pifoaza nataon'ny sasany, tsara ny mampahatsiaro tompoko, fa na iza manohitra ny asa-pifoazam-panahy nataon'Andriamanitra teto amin'ny firenena, de miady amin'Andriamanitra izy, fa tsy olombelona nanangana an'izany, fa Andriamanitra ny nanangana azy. Ary adidiny tsirairay ny mandiny tena anontanio ny andro lasa, fa rehefa tsy nanan-kerintsony ny hery politika tamin'ny taona 1770, ny asa-pifoazana no sisa teto amin'ny firenena, nampahery ny fon'ny malagasy, ary nitaraina tamin'Andriamanitra, napakatra ny fivavahana tamin'Andriamanitra isanandro, feno vavaka ny lanitra Gasikara. Inona ny zava-nisy azontsika tsy nisy raha latsaka ny fahaleovanteny, ary de hitatsika ny fitahin'Andriamanitra, fa ny tombo ny arikarena. Ary raha mijery isika reny route nationale rehetrarehetra reny, dia tamin'ny andro ny fahaleovantena tany amin'ny taona 19 nanomboka tamin'ny taona 19 reny rehetra reny. Ary zany indrindra ny tokony ho tsarovantsika, fa ny herin'ny asa-pifoazam-panahy teo amin'ny fiangonana no nahatonga n'Andriamanitra namaly ny vavaka, ka nahatonga antsika nahazo ny fahaleovantena lavon'ny olona sasany zany. Fa izany ny marina ry kristianina, ary tokony harangaranga ho fantatry ny firenena izany, ao ka halala zany daholo ny mpitondra rehetra, fa tsy azo adinoina ny tanan'Andriamanitra teto amin'ny firenentsika. Tsy azo adinoina izany, fa ny fanadinoina izany sy ny tsy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra no mahatonga antsika tsy ho tafavoaka, satria hevitra amin'ny herin'ny tenany rehetra, te hapakatra ny voninahitry ny tenany rehetra, fa tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra. Ary izany mahagaga ry havana, raha izao ny tenin'Andriamanitra zay tiana mpahafantarina ankehitriny. Matoa Andriamanitra mamela ny firenentsika ho tahaka izao, fa tsy nanandratra azy. Misy zavatra ao, inona no antony? Mila fibebahana ny fanompoantsampy betsaka natao. Andro tokony hibebahantsika izao. Ko te hiantso anao aho, na iza ianao mandre zao, fampielezam-peo zao, te hiantso anao aho hibebaka isika, fa tsy Andriamanitra akory ny te hampahory antsika, fa rehefa maditra ny zanaka kapohina. Misy tsy manaiky izany, kanefa ny tenin'Andriamanitra hitatsika eto. Fitahina manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9, kapoka manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Tenin'Andriamanitra zany, voasoratra amin'ny Salamo zany, ary de ho raisitsika hoe Andriamanitra, mendrika ao kapohina tokoa zahay na de mihira-pirenenay aza mbola mivavaka aminao, nefa zay mbola mivavaka amin'ny tendrombohitra, mivavaka amin'ny razana, mivavaka amin'ny fampoatsampy isan-karazany, ary everinay fa izany mahamalagasy, mahajentilisa izany. Raha ny jentilisa mono anao zany, atao ahoana izy? Fa isika kristianina mihitsy aza ny manaradriany raha ny manao zany,
fa avetavetany eo masony Jehovah zany ry kristianina gn'ary zany no antony nananganan'Andriamanitra ny fifoazam-panahy teto amintsika andeha hiveriny andeha hifo amin'ny torimasom-panahy isika fa mino marimarinao fa mbola mahatoky lay ny teny hoe raha ny olona zay natsony amin'ny anarako no avy anety tena kaivavaka hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao any an-danitra aho ka mela ny elony ary ahasitrana ny taniny hivavaka isika. Misaotranao zay ray eo noho ny famindramponao, misaotranao zay noho ny fitiavanao, fa tsy takatry ny saina mihitsy ny ahita hoe haive ao amin'ny teninao ao ny Israely dia nitahinao fa saingy rehefa niodina taminao izy dia niatra ny kapaka ho amin'ny zanaka maditra. Mamindrafo aminay fa maditra zahay Andriamanitra. Tsy mety mitodika ny andro lasa zahay mba hijery ny asanao teo amin'ny firenenay. Mangataka aminao zay mamindrafo ka mamela eloka ary vonjeo zahay Andriamanitra fa Andriamanitra ny famindram-poenao noho ny amin'ny ranony zanakao tao Kalvari mamela ny eloko ny firenenay. Ka tanterao aminay ny teninao hoe raha ny olona zay natsony amin'ny anarako no avy anety tena sy hivavaka hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao ny an-danitra aho ka mela ny elo ny arana sitrana ny taniny. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no angatana izany. Amen.